tompoko vavy sy tompoko lahy. Voalohany teninay dia ny firarian-tsoa sy misy avakavaka ho anareo amin'izao fahatongavanareo eto izao sy ianareo mpiaino rehetra ihany koa ny televiziona malagasy. Manaraka izany dia fantatsika fa ny safidy malalaka sy tsy nisy teritery ny vahoaka malagasy tamin'ny faha 20 ny volana oktobra 2024 teo. Nivokatry izany safidy malalaka ny arahany rehetra nahita sy nisitraka izany dia efa azo ny rehetra jerena ety amin'ny foibe ny vomera pirenena maletena misana ny fifidianana ety Alarobia arakaraky ny fahatongavany sy ny fanatanterahana ny pitsopitsony ara-teknika mahakasika izany. Izany dia tsorinay fa vokatry ny safidiny senita tsy hanao zavatra goragora sy miafinafina izay mety anakona ny safidy marina nataony tsirairay tao anatiny fahangina ny hevitra fisaina. Ny fanaran-dalàna nataony senita no fototry ny mangarahara. Noho izany dia ampafatarina araky ny fahatongavany ny vokatra vonjimaika alohany anatanterahany fitsarana manokana misana ny fifidianana ny famoahana ny vokatra tanteraka sy ara-pitsarana. Eto nefa dia efa teaneo sahady ny fahasampo ny komisiona izay tariko sy indrindra ny antenako manokana ny amin'ny farisia ny mpifidy na tanteraka ny adidiny mindry mpiderana loatra izany ka tsara hotsindriana manokana etoana. Izany moa dia nanehoany vahoaka malagasy ny fahavononany andray an-tanana ny hoaviny ampahamendrehana. Mamela ay ary isaotra eram-po sy saina mitafotafo ny mpifidy malagasy rehetra na vavy na lahy na tanora na antitra izay tsy ny tarain-tana miepaka ho fanatanterahana ny adidy tsy tamin'ny zoma 20 oktobra teo ihany fa nandritra ny ray izay volana maromaro nanomanana ny fifidianana izay. Enikaza mamboninahitra ny firenena malagasy teo anatrehany ireo fihetsika feno fahatoniana sy feno fahamatorana naseho ny tsirairay reny ka mahavelo tanantenana amin'ny hoavy mamiratra izao tanin-drazana iombonana izao. Teny tsotra monja avy ato am-ponay sy ny tenako manokana tompoko dia ny hoe misaotra ho ambiny zava-manasatra hoeniky ny soa sy ny tsarany isika mianakavy. Na eo aza nefa izany dia fantatsika rehetra fa voadingana iray no vita ka mitaky fahavononana mandrakariva. Indro efa manangasanga tokoa mantsy ny 20 ny volana Desambra hifidianatsika ny solombavam-bahoakatsika sy ny famaranana ny fidinana faharoa amin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika raisy moa satria mbola eo ampamaranana itsika amin'izao fotoana izao. Alahoery ary tompoko vavy sy tompoko lahy fa kely sisa ho ilay mifatotra. Manaraka izany dia tsy mba azo atao ambany maso tsy hita kosa ny ezaka naseho ny fanjakana malagasy tsy akanavaka sy ny mpiara-mombonatoka amintsika ho fanatanterahana izao dingana efa tratra ankehitriny izao. Ankasitrahana eto ny fitondram-panjakana malagasy sy ny gouvernemanta ihany koa izay tarinao Andriamatoa Prime Ministre. Isaorana indrindra koa ny firenena mikambana sy ny firaisambe afrikanina ary ny SADC sy ny vomera firenena aty amin'ny ranomasina indiana na ny COI ary tsy ataonay lasaky izany koa ny fakatelemanay ny vondry ny tany ny teny sy mampiasa ny teny frantsay na ny OIF. Isaoranay manokana ny mpanelanelana na ay nampitohy ny maito sy ny fizarazarana ny antoko politika sy ny kandidana neo fahamatorana tanteraka tamin'ny fifehezany ny fihetseampony sy ny anim-panoana azy.
Isorana ihany koa ny fianakaviam-be ny pampalala vaovao niatrika tampahaiza manao ny asany. Isorana ihany indrindra ary isorana indrindra ihany koa ny mpitandro filaminana antoka ny fizotry ny fifidianana tao anatin'ny filaminana tanteraka. Ao ihany koa ny mpikambana rehetra teo anivony birao fandratsaham-bato noho ny famatorana nasehon'izy ireny, ary ny mpanaramaso teratany sy vahiny izay tonga maro sy nirotra ho amin'ny fandavirariana ny fifidianana. Satrinay tompoko ny tanisa ny ezaka nataony tsirairay eto, saingy raha sitrakareo dia mbola hamafisina eto ny fisaorana feny fankasitrahana nareo rehetra sy ny fahatokianay ny amin'ny mbola anaovanareo bebe kokoa amin'ny dingana tsy maintsy mbola ho lalovantsika manaraka. Misaotra tompo vavy mankasitraka tompoky lahy.